Tsy marina ny feo mandeha fa tsy mbola vita ny bureau-ny commune ao Ambohimamasina. Niaona tamin'ny mpanao gazety ny tompon'andraikitra nahafahan'izy ireo namelabelatra ny zava-nisy sy marina sy ny zavatra mbola ho tanterahana izany fionana tamin'ny mpanao gazety ny tanterahana androany izany. Tato-baovao. Ny atoandro teo dia nisy ny fitondrana fanazavana mikasika ny fiasan'ny direction des concours financiers de l'État izay manao asa fandefasana vola makany amin'ny fitsinjaram-pahefana. Nandritra ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao no tanterahana teny Anosy. Direction anankiray zany manao ny asany fandefasana vola makany amin'ny collectivité zany hoe transfert, manao transfert zay zany, manao transfert des subventions de l'État any amin'ny collectivité. Izany hoe ny ataonay zany juste efa misy arrêté ty asiko anareo ty misy ty arrêté ty arrêté 63/94 ty depuis tamin'ny 93 izy ty no miantra de ty zany no arahinay anatanterahana zay transfert zay andikana transfert amin'ny teny gasy manko tsy azoko loatra fa zay zany izy volam-panjakana alefa makany amin'ny collectivité zay zany izy ireo zany maro karazany ireo vola ireo ao zany ny subvention de fonctionnement ho an'ny collectivité na commune io na ny région io satria ny province mbola tsisy. Noentina io fanazavana io manoloana ny resabe an-gazety sy tamin'ny fahitalavitra vahiny izay nateraky ny raharaha Ambohimahamasina izay nisy ny fanamboarana foto-drafitrasa amin'ny tetina 810 tapitrisa ariary. Mba mafisy n'ity tompon'andraikitra ity fa raha nitaritra azo dia vita ny bureau-ny commune teny an-toerana izay nanaovana antso tolobidy ary efa nalefa ihany koa ny vola mifandraika amin'ny asa izay natao. Manana ny fahefana ara-bola na ny autonomie financière ny CTD raha ny voalazana ary rehefa vita ny fandefasana na ny transfert eny amin'ny commune dia tsy manana fahefana intsony ny sampan-draharaha izay andreketana.